manomboka ny logité miaraka amin'ny sardine trésor amin'ilay tiako be. C'est un vrai délice. Avec Bonobon, le JT rempli d'émotions. Du bonjour, je suis Tika Diaby, Manoul Chanoni, le JT. Bonjour. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffira. Pourquoi choisir un quand on peut en avoir deux? Ouais. Appréciez le JT avec Twin, la gaufrette nouvelle génération. Spaghetti français. Spaghetti français. Don't need permission, made my decision. Bijouterie Santia, mi vite vous l'amène. Manoul Chano, ni le JT. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Tomboko lasy tomboko vavy arabany ianao tonga soa ndray eto amin'ny logité amin'ny fitora sasany izao fotoana ny vaovao eto amin'ny Jumina atolotra ho anao ny lohatenim-baovao ho any androany. Hoentitra ny fitandrona ny filaminana mandritra ny fety ny 9 Jona. Mpitandro ny filaminana Anarivo no ahetsika mandritra izany. Saika mahasarika olona avokoa ireo fampisehoana kalamanjana entina hanamariana ny fety ny 9 Jona. Mitoetra ny kosa ny tolotra sy ny fanomezana ataon'ireo mpandray anjara mandritra ny hetsika foire fouille de l'indépendance etsy amin'ny village voara Andotapenaka. Eo amin'ireo maresaka iraisam-pirenena dia nanatanteraka tifitra bomba ny kendry ny vondron'ny fanjakana islamika tao Syria androany tafika Rosiana. Ampifaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no iaonana aminao amin'izao takariva izao asaina ampanajany ianao anaraka ny logité hatramin'ny farany. Logité izay atombontsika avy hatrany amin'ny vaovao fiomanana ho amin'ny fankalazana ny fahafito amin'ny 50 taona ny iverenana fahaleovan-tena Madagasikara. Taoriny zava-nisy isaky ny 9 Jona nandritra ny taona maro ny sesy izay dia nambara mpitandro filaminana androany fa hoentitra ny fitandrona filaminana. Mpitandro ny filaminana Anarivo tokoa no ahetsika mandritra ny fankalazana ny fety ny fahaleovan-tena ny alatsinainy ho avy zao. Entitra tanteraka izy ireo amin'ny fepetra ho raisina amin'ireo izay minimana korota anarany fanazavana voarainy Rina Andriamalala sy Anjara Kodinorainy. Ankoatr'izay fitaovana arifomba ihany koa no ampiasaina raha araka ity fanadiadiana manaraka ity. Hoentitra ny mpitandro ny filaminana amin'ny fankalazana ny fety ny fahaleovan-tena izao. Mahery ny arivo izy ireo no ahetsika ary tsitsitsy amin'ireo izay minimana korotana. Mba hisorohana ny mety ho foipoana tahaka tamin'ny taondasa dia mangataka fiaraha-miasa avy amin'ny vahoaka izy ireo amin'ny fanomezam-baovao. Tokony hisy ihany koa ny ramandrika. Tanjona ho azy ireo ny fety ampitoniana sy fahamelona. Raha ny fanazavana trany amin'ny fetim-pirenena toy izao tsy tokony hibahan-toerana ny ampopo sy ny fahasamihafana ara-politika. Satria dia teteny zany zahay avy te fitandrona ny filaminana hoe ianareo dia masonay ny elanelan'ny toerana izay misy anareo tsirairay avy any. Mahita zavatra hafahafa ianareo miantsoa anay aingana dia aingana. Mahita zavatra tsy de araka ny tokony ho izy ianareo ibitsio izay tompony andraikitra fandriam-pahalemana eny akaikaikinareo eny fa misy zany ny fepetra tsy maintsy ho raisina avy hatrany amin'izay olona hita fa mampiaya. Mandritry ny 3 andro isin'ny fihetsiketsehana isan-karazany dia apetraka eto Antananarivo ny fepetra sy ny fanaraha-maso avy lenta ho an'ny 15 ny volana Jona isy ny fisavana ireo olona sy fitaovam-pitaterana amin'ny famezivezy manodidina ny farihana nosy. Ho an'ny 19 ny volana Jona ivo ny fankalazana ho mafy ny fiarovana eny Mahamasina sy eny amin'ny toerana isin'ny lanonana. Eo amin'ny faritra manodidina ny nosy ihany koa dia marina fa mba ahafahany tsirairay isitraka na mijery ny zany afomanga zany dia tsy azo atao ny mametraka fiara manamorona ny lalana anosy iny. Tsy azo atao ny mivarotra ao anatin'ny kianjabe Mahamasina. Efa misy fampiresahana eo anivon'ny tanàna Antananarivo
ary misy mifankatoavana fampiresana ao anatin'izany fa tsy azo atao ny mivarotra ao anatin'ny kianjadeny Mahamasina. Ankoatr'izay, isy ny fampiasan'ireo mpitandro ny filaminana ny fanaraha-maso avo lenta manaraka ny teknôlôjia vaovao toy ny caméra de surveillance sy ny drone. Isy ihany koa ny lalana tapaka amin'ireo fotoana ireo saingy ezahan'izy ireo ny tsy tohana be ny fifamoivoizana. Miantso ny fanomezan-tanany tsirairay ny mpitandro ny filaminana malagasy na dia zao fa manomboka amin'ny fankalazana ao anatin'ireo hetsika maro samihafa. Saika mahasarika olona avokoa ireo fampisehoana ankalamanjana entina namariana izay fetiny 4 jona izay raha ny eto an-drenivohitra manokana no jerena maimaimpona avokoa moa ny hetsika kamaro no manararoatra amin'ny alavoly sy mankafy ny zavakanto malagasy. Ny toerana vitsivitsy nahitana izay hetsika ara-kolontsaina izay ary androany miaro Sorojy Ravaka sy Stéphane Rakotomalala ary mitatitra amintsika ny antsiprim-baovao. Teloandro mialohan'ny 4 jona vao maika amin'ny mafana ny hetsika ara-kolontsaina ankalamanjana entina namariana ny fetin'ny fahaleovan-tena. Anisan'ny toerana ahitana izay fampisehoana ara-zavakanto izay ny eto Mahamasina ka ny tanora no tsikaritra liana betsaka amin'izany. Saraka ny toerana kolontsaina malagasy tena zava-maneno mahery. Za mipetraka dia mandalo fotsiny dia mba sarika mba liana tamin'ilay izy fotsiny. Tsara ilay izy. Le pire gasy. Rehefa mirava ny lanonana manodidina ny amin'ny 10:00 no any ipokolona tsy fakahitana ny arabe. Ny masoandro mody arak'izany no mampalahelo satria ny olona tsinona ito ihany ny fety fa ahitan'izy ireo fifaliana. Masarika ny olona tena rehefa doko dia fankalasana amin'ny 26 juin. Fety zany ilay fety pirenena mba mahafalifaly amin'ny ankizy ny lehibe. Manome hafaliana aloha izy hatreto amin'ilay izy tokoa tsisy fidirana dia izay tena masarika an'izareo satria mifiainana efa sara. Toetra ny hetsika ara-kolontsaina hanomezana fahafampony rehetra amin'izao fankalazana ny fetin'ny fahaleovan-tena izao. Ao anatin'ny fandaram-potoana rampitsoary ny seho ataon'ny mpitsoka mozika-ny gouvernemanta any Sabotsy Mena. Anisan'ny toerana ahitana lampiazon'ny mpanakanto kosa ny Enivato sy ny kianjan'Andotapenaka. Izany rehetrany no anasana tsika mianakavy mba ho avy ifety hankalaza ny fahafito amby 12 taona miverena fahaleovan-tena. Ajanontsika hatrao mahakasika an'iny toy izany rampitso fa iverina ny toliarytsika foto-drafitrasa maro notokana amin'ny filoham-pirenena tany an-toerana. Araka izay efa voalaza teo izay dia foto-drafitrasa maromaro tokoa no notokana ny filoham-pirenena Rajaonarymampianina tany Toliara ny alarobia lasa teo. Ankoatra ireo foto-drafitrasa lehibe manodidina ny 3 izay tafajoro tany amin'ny faritra Atsimo andrefana tato anatin'ny 3 taona. Ankoatra izay dia nitsidika ny serana tsambo ny Toliara izay efa manana tetikasa-pantarana sy fanatsarana ihany koa ny delegasiona izay notarian'ny famotinana ny dia nataon'ny filoham-pirenena tany Toliara ary no indro tateriny Rindra Tahiry amintsika atao anatin'ny ity fanadihadiana ity. Faritra Atsimon'ny Nosy mahaleo tena sy taratry ny fampandrosoana amin'ny lafiny rehetra manomboka izao io no fanamby nataon'ny filoham-pirenena nandritra ny fitsidiany taty amin'ny tapany Atsimon'ny Nosy. Foto-drafitrasa maromaro ho an'ny Toliara Sahady no nanam-porofony izany. Isan'ireo ny fahavitan'ny lalana mirefy 5,9 kilometatra ao an-tampon-tanàna. Arabe izay voarakitra tsara ary anamorana ny fitohizan'ny lalam-pirenena fahafito sy fahasivy. Nametrahana birao vaovao ihany koa anatin'ny lycée teknika dia ny birao paritry ny fampianarana teknika sy fanofanana arakasa. Birao izay kasaina apetraka any amin'ny faritra hafa ihany koa mba hijerena akaiky ireo tanora ao anatin'ny fitadiavana azy. Ankoatra ireo ny fanatsarana ny tranobe ny varotra sy ny fitsidiana ny gymnase izay averina milaza ny taloha. Niova tena niova tanteraka mihitsy ny endriky Toliara amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izany ihany koa ny fitariana rano eto Toliara, ny fanatsarana ny fomba fiasa eto Toliara amin'ny alalan'ny mairie amin'izao fotoana izao, ny fametrahana ilay ivotoerana ho an'ny fampianarana arakasa izay ao no andraisana an'ireo tolotra asa rehetrarehetra dia azon'ny tanora, azon'ny olona hitsirihana ihany koa izay mahazo azy. Nisy ny tsena mazava ho azy androany izay nijerena. Izany rehetrarehetra izany ny tiako tenenina dia izao foto-drafitrasa
fototra izany ary zay mahatonga milaza hoe mitodianareo atya ijery fa tahaka an'izany a miendrika zay etitsika ampandrosoana Madagasikara ary efa ty amin'ity faritra ity izy a manomboka zay zava-dehibe dia zao matoa tanteraka zany zavatra zany dia nisy ny finiavana nisy ny vina zay napetraky ny fitondram-panjakana napetraky ny filoham-pirenena nefa dia nanaraka nanampy an'izany a reo mpamatsy vola iraisam-pirenena ao a ny banque africaine momba fampandrosoana ao a ny banque mondiale ao reo mpamatsy vola hafa zay tonga nanampy an'izany rehetrarehetra zany ka zay mahatonga hoe rehefa ijery ndao hitodika ndao ijery fa any amin'iny faritra iny a betsaka ny zavatra zay azo ianarana eo amin'ny lafiny ampandrosoana sy tetika ampandrosoana ny firenena. Ho azo ampiasaina manomboka izao ihany koa ny tsena vaovao bazary filongo izay nanokanana volatra ny amin'ny 27 tapitrisa ariary tamin'ny alalan'ilay fandaharana asany banky iraisam-pirenena PIC 2. Ao anatin'ireo tetikasa agoavan'ireo indrindra ny anainga ny fizakantena ary toe-karena ny toliary ny fanitarana ny seranatsambo izay voafetra ihany teo aloha ny lafiny fanondranana entana. Tetikasa efatra no iompanana izay fanatsarana ny seranatsambo izay. Ary tiako tenena anareo dia izao aza mety ho fendrofendron'ny olona isika aza mety ho fendrofendron'ny olona ianareo mpiasa fa rehefa atao ifoto-drafitrasa io a vao maika hitombo ny asa tompoko vao maika tsy ho ampy anareo rehefa miasa amin'izao fotoana izao vao maika hiatsara ny asa ary vao maika ho fanina ianareo betsaka ny fanifanana izay ilaina azahoana miatrika izao fanitarana lehibe zay ataontsika izao. Foto-drafitrasa mahery ny 3 izao no tafapetraka ho an'ny faritra Atsimo andrefana tato anatin'ny 3 taona. Foto-drafitrasa izay anamora bebe koa ny asa ataon'ireo mpandrahara vaventy madinika sy salantsalany. Niona tamin'ny filoham-pirenena ihany koa ireto farany taorian'ny filakevitry ny minisitra natao tao Toliary. Androany no nitsidika ny CEG Tsimbazaza ny filoham-pirenena tamin'izany nanolorany W misa 700 ho an'ny tombotsoa ny mpianatra ho avy ny firenena. Ao ny dokam-batrany indray mitoy ny akto. Latsaka faefakadiny amin'ny valora alina amin'ny le JT izao a mitoy ny fanarana vaovao ao anatin'ny akto. Big, voix ta vue en grand. Big. Manolotra anao ny akto. Vaovao ny trangam-piarahamonina no anoizantsika azy tany Antsirabe vokatra tsara azon'ny polisy tao vakina karatra. Voasambotra ny mpitandro ny filaminana tamin'ny asabotsy lasa teo ny heverina faraindainy tamin'ny raharaha fanafiana ny ampifanolanana masera tany Antsahatanteraka tamin'ny farany volana martsa teo tomponantoka tamina fanafiana ny ari-fanolanana vao niseho andro vitsy lasa tao marohita Ambatomainty ihany koa moa io lehilahy io raha ny fantatra mitatitra amintsika ny vaovao makasika izay ary zo rampenandrasana. Trateaky ny polisy tamin'ny sabotsy lasa teo teny mahazo arivo ary natolotra ny fitsaran'androany i Norbe izay heverina faraindahany tamin'ny fanafiana ny ari-fanolanana maromaro niseho tatoato teto Antsirabe sy ny manodidina. Isan'ny nandraisy ny anjara raha nambaran'ny polisy ny fanafiana ny ari-fanolanana teny amin'ny masera teny Antsahatanteraka ny farany volana martsa lasa teo ary vao tsy elakory ny teny Morahita Ambatomainty ny fahafolo ny volana Jona. Nitovitovy ny fomba nanatanterahany ireo trangaroa ireo raha nambaran'ny polisy ireo namany enina efa voasambotra talohany ary ny aiky fa nandray anjara tamin'ny raharaha Antsahatanteraka no nanonona ity namany hafa ity raha nambaran'ny polisy hatrany. Non fa fita ny folo ny volana juin teo zany raha nahazo délégation judiciaire zay mikasika an'le anankiray tamin'ny masera fantatra ny anarany fantatra ny tsariny rehefa nanao patrouille elaman'ny polisy teto Antsirabe zany ny hira dia tratra tery mahazo arivo io raha namany io raha tsara faraha Norbe ny anarany antsoina hoe Norbe ny samora anazy zany dia mbola mitsifity ny aferandra masera. Or rehefa tonga dia ty amin'ny birao zany nataony fanadidina nataony fisavana rehetrarehetra dia nahitana
telefôna maromaro tany aminy dia nijerena le telefôna nisy carte efa nijerena le carte navoaka sarin'le olona nisy nanafika tamin'ny fafolo volana juin tery Ambatomainty natsona moa zany a le olona victime dia nijerena hoe io mihitsy satria roa zany a nisy viole roa ny violé nanolana le madame dia io mihitsy ozy a le faharoa violena natany andro masera ary anaovany avy eo tato moa zany koa fa hoe izy zany nanolana le masera vazaha. Mbola nanonona namana dimy hafa indray moa ity lehilahy voasambotra ity raha nambaran'ny polisy efa eo ampikaroana azy ireo ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao manentana ny vahoaka amin'ny fanomezam-baovao hatrany ny polisy pirenena handravana tanteraka ity tambajotra na jiolahy manao fanafihana miaro fanolanana ity efatra tehaky ny polisy ihany koa moa ary natolotra ny fitsaran'andro any ny lehilahy iray voaroaroa tomponantoka tamina fanafihana niaro fanolanana hafa nisy eo ny volana oktobra 2024 teny Ambokovoko. Tany Mahajanga ihany koa dia nahita vokatra tsara ny polisy pirenena androany satria jiolahy raindany amin'ny fanaovana fanafihana amin'ny tapedina sy fakanan-keriny no trahateka izy ireo. Trateky ny polisy pirenena tao Mahajanga androany tokoa i Jean na koa ile mainty izay pakakeriny efa nokarohina fatratra manerana nosy mariana fa efa saika manerana Madagasikara mihitsy ity lehilahy ity no nanao ny asa ratsy miaraka amin'ireo vadiny izay iray tsy kombakombaniny raha araka ny tatitra izay nataon'ireo mpitandro ny filaminana tany an-toerana izay nitafa tamin'ireo mpanao gazety hatrany moa dia mbola karohina fatratra amin'izao fotoana izao ireo namany ho arahantsika ary ny fanadiadiana mahakasika izay raha toka efa vonina ny sary. Tratra ihany le mainty na le Jean no afatarana azy raindainy amin'ny fanaovana fanafina amin'ny tapedina sy kidnapping manerana ny Madagasikara. Raha ny fantatra dia tany Andrenivohitra izy no nanao ny asa ratsy ny farany teo ary efa nitety faritra maro toy ny tany Antsirabe sy ny tany Sambava. Araka ny fanadidina natao dia izy ireo no tomponantoka tamin'ny fakana ankeriny karana maromaro tao Andrenivohitra tao ary efa nikasany anao izany ihany koa eto Mahajanga izao tratry ny velam-pandriky ny polisy pirenena eto antoerana izao. Tatoato dia rahantsika malala fa nirongatra somary nirongatra zany ny kidnapping sy ny attaque à main armée nanerana Madagasikara araka reny hitantsika tamin'ny vaovao reny zany tany surtout tany Antananarivo dia maro ny karana izay tratran'ny fangalana kely araka ny teniko teo efa nitedavina efa ela dia ela tedaviny polisy na mpitandro ny filaminana za mino koa ireo namana mpitandro ny filaminana fa anisan'ny mitady an'izy io ka dia tratra izy teo Antsaramandroso natao mivelam-pandrika dia teo Antsaramandroso izy izay tena cuisana ho azy satria efa tedavina manerana Madagasikara les gens dit les mainty io zany tena efa karohana ka rehefa natao ny fanadiadiana azy dia niaiky izy maromaro ny eloka nataony zany nisan'izany ny raha hitanisa fotsiny ohatra ny nanao ny BCM teto tapitanana Mahajanga tamin'ny 2012 ny MCB zafady indrindra ny MCB teto tapitanana Mahajanga zany izy tafiditra tao anatin'io ny mpanao andreny ataky teny Ambondrona sy ny mpanao maro manerana Madagasikara hatrany amin'ny Atsirabe tany amin'ny Sambava reny rehetrarehetra reny zany anisan'ny voaroa tao anatin'izy io ity izay tedavitsika tratrana eto ity. Tratra niaraka tamin'izy ireo ireto Basy Kalaky sy Mas 36 ireto miaraka amina PA iray ary balana Kalaky sy Mas 36 miisa 5 be izao. Raha ny anambara dia teny amin'ny fatry ny Tsaramandroso iny izy ireo no trahateky ny mpitandro ny filaminana raha toa ka efa nasitrika ny vadin'izy ireo teny amin'ny fatry ny Antany Malandiny izy ireo izay amin'ny ray tsikombakomba amin'ny asa ratsy fanafihana amin'ny tapedina eto tapitanana ny Mahajanga. Raha tsy ivona vetivety dia izy ireo ihany koa no tomponantoka tamin'ny famakiana ilay banque MCB tetsy Mahajanga be tamin'ny taona 2024 ary ayahina ihany koa fa anisan'ny tomponantoka tamin'ilay attaque à main armée izay niseho teny Ampariamahitsy farany teo iny. Amin'izao fotoana izao dia mbola ao anatin'ny fanadinana tanteraka ny polisy pirenena eto amin'ny PJ Mangarivitra nambara moa fa mbola misy ny karoana amin'izy ireo izay anisan'ny prêtre kombakomba sy nanatanteraka ihany koa ireo fanafina amin'ny tapedina tamin'ny toerana izay nanlehany manerana ny nosy.
ajanontsika hatrao mahakasika an'iny iverentsika eto Antananarivo renivohitra ny hetsika foire fou de l'indépendance nizy tamin'ny andro faharoa androany. Mitoetra tokoa araka izany tolotra sy ny fanomezana ataon'ireo mpandray anjara mitombo isan'andro raha teo ihany koa moa ireo olona izay mividy ny tombola iray alina ariary izay mety azahoana fiara Hyundai. Atao anatin'ity fanadihadiana ity ary no hitondrana ny fanazavana misimisy mahakasika izay. Mpitsidika maro no tonga tety amin'ny foire fou de l'indépendance androany ho an'ny andro faharoa fahombiazana lehibe izany mitoy ny tolotra sy ny famoahana ireo entana mifanaraka amin'ny asaramanitra toy ny akanjo sy ny kiraro ary ny ranomanitra. Zay zao article de sport ny aino ataonay de manao fihenam-bidy be mihitsy zay zao. Maillot zao 20 000 ariary 30 000 ariary. Manana vaovao koa zay entana vaovao be dia be mihitsy nouvelle arrivage be dia be mihitsy fa mandalova fa tsara be ny entana. Hita tena nahasarika ny olona maro sy ny fanotofana kosa ireo teknôlôjia vaovao. Tolotra ny promotion spéciale amin'ity fahaleovantena ity dia ny mividy smartwatch iray ianao mividy 45 000 ariary dia mahazo bluetooth anankiray dia mividy action caméra iray ianao dia mahazo carte 16 giga memepona mividy 85 000 ariary. Ny antipineur-ko zany sako zany miteny fa za rero manana andreo modèle reo satria modèle anankiray efa hoe 2 jours 3 jours avant anty io vao natao zay atongavany zany hoe zay voaka farany ika farany tany zany anao nafarany. Misy azy ireo mpanjifa no milahatra hijery azy ireny mihitsy. Ijeren'le telefôny am'le mandeha amin'ny zay. Dia zay mahalinana lahatra eto. Jery eto amin'ity sourcine ity zany dia ijeren'le smartwatch sy resaka caméra sy le appareil photo io satria mahaliana le izy. Fa anisan'ny tena manamarika ity tsenabe ny fahaleovantena ity ny tombola azona fiara New Avente XT. Ny fandraisana anjara amin'izy ity dia raisiny amin'ireo tovovavy marobe eny amin'ny foire fou de l'indépendance ary izay manjifa izany dia afaka mameno ny anarany amin'ilay taratasy kely. Rehefa vita ny fanoratana anarany dia azony mpanjifa tao ny mandeha mamonjy ny vata be misy ireo taratasy ary mandrotsaka azy ao. Ity vata ity izay hitan'ny mpitsidika eny amin'ny vavahady fivoahana. Misy toerana afanankizy miala voly ihany koa eny mazava ho azy ary misy ihany koa ireo trano fivarotana trano eva ho an'ny fankalazana fetim-pirenena. Ajanontsika mahakasika an'iny fa ao anatin'izay fankalazana fetim-pirenena izay dia nisy fanomezana natolotra ireo tsara sitrapo ao anatin'ny fikamana. Amin'izao iray volan'ny ankizy sy ny fankalazana ny fetim-pirenena izao dia mitondra fanampiana ho an'ireo ankizy tena sahirana teny Ambonirary sy Anjanahary ny sampana sosialy fanantenana izay tarindra matoa Antriniala Raoldine vadiny solombavambahoaka ny boriboritany fahadimy Naivo Raoldine fanadihadiana. Ankoatra ny fanampiana ireo tena sahirana tena amin'ireo fokontany misy 7 ao anatin'ny boriboritany fahadimy dia notsidia ny sampana sosialy fanantenana manokana ny akantsara kolona Ambomirary zay nisy ankizy nisy 10 eo ambany fehiny Église des Nations. Notsidiana ihany koa ny akan Le Bon Samaritain Anjanahary. Nitovizan'izy roa ireo dia samy miahy ny zaza tena sahirana sy
mahantra tokoa eny amoron-dalana eny izy ireo ka noho izany rehetra dia mendriky ny ampiana satria fety ny andro dia nitondra arendrina izahay arendrina vita malagasy dia misy koa ny kilalao atolotra ho any ankizy ary toy ny fanaonay moa zany dia misy foana ny biscuit sy ny bonbon ary ny chocolat akoatran'ireo dia satria misakafo aty koa ny ankizy dia manolotra vary amin'ny kitapo izay dia macaroni dia misy koa ny rano fisotro madio ary farany dia tsy ho ela ihany koa dia hiditra ny ankizy hianatra indray dia nanolotra kahe zay dia misy taratasy dia misy stylo dia misy sy ny sisa zany izao moa nataonay dia ao anatin'ny fafolotoana ny fa5 tokoa izao ary zahay moa manana le filamatra hoe aza manao kely tsy mba mamindraka dia manolotra ampitiavana an'izy ireo zahay ary farany dia mirary soa ny vahoaka malagasy rehetra samy anao fety sambatra daholo samy tratrany asaramanitra nanao antsoavy teo ny filohan'ny sampana fanantenana mba samy miara isala anampy an'ireny sairina ireny ka samy anao fety sambatra daholo ny ankizy sahirana itovina amin'ireo zanaky manan-katao efa nandritry ny 10 taona mahery izao hetsika izao saika ho isan-taona ary toy izanatrany nampatsiahy ny filompanorona FAF5 fa ny sabotsy voalohany volana jolay ho avy izao no anaovana ny lanona ofisialy ankalazany ity jobily 10 taona ny jorony ity eny amin'ny la résidence ankerana fa mbola ao anatin'ny fanamariana izay fetim-pirenena izay dia tsara ny koa ny mampafantatra antsika tsirairay avy any an-tokantrano any fa manao tolotra sy fiainam-bidy-goavana amin'izao fotoana izao ny tranombarotra H-Style araka izao resadresaka izay ny fanaovana tamin'ny tompon'andraikitra izao. Efa tena hoe ao anatin'ny volinandro ny fety koa isika zao zany ao anatin'ny fety ny fahaleovantena tsy adinonay avy ato amin'ny H-Style no miarabanao sy mirarisoanao sahady ary mitondra andreto vokatra sy promotion maro isan-karazany reto indray hoentintsika miatrika izany fetim-pirenena izany. Ny H-Style moa dia marihana fa hitanao ato amin'ny Tripolitsa Analakely. Tripolitsa Analakely zany hoe eto ampitan'ny Le Glacier dia misy varavarana anankitelo eo ato amin'ilay akavia avy hatrany ianao no miditra dia rehefa tonga ato ianao to dia mahita hatrany ny magasin H-Style etan-dehilahy marobe no hitantsika ato fa amin'izao akatoko ny fetin'ny asaramanitra izao dia misy ireto promotion be dia be reto. Santionana reto fa manasanao ho avy amin'izao akatoko ny asaramanitra zao izay mirary soanao sahady izay eto amin'ny H-Style. Izay koa dia manasanao indray anaraka ny vaovao iraisam-pirenena. Nanatanteraka tifitra bomba nikendry ny vondron'ny fanjakana islamika tao Syria androany tafika Rosiana. Mariana moa fa tsy nampilaza ny fitondrana Amerikana manoloana izao fidirany antsehatra ao Syria izao ry zareo Rosiana fanatiatena. Sambo fitondra miady miisa roa sy sambo sitrika an-dranomasina nipetraka nanodidina ny sisin-tany Siriana no niaingany ireo tifitra bomba nataony tafika Rosiana. Ny fibetoerany fanjakana islamika tao amin'ny faritany Hama no nokendren'izy ireo tamin'izany. Taorian'ny tifitra bomba dia nofaranany tafika Rosiana tamin'ny alalana tifitra nabakabaka ny fidirana an-tsehatra nataon'izy ireo androany Azoma. Ny tafika Turka sy Israeliana ireriany moa no nampahafantarany ny fitondrana Rosiana izao fanafiana raha miaramila nataon'izy ireo teto Syria izao. Tsy nampilaza ny fitondrana Amerikana kosa ireto farany. Tsara ny manamarika fa nahatony Moscou tanteraka ny fifandraisany tamin'ny Washington momba ireo fanafiana raha miaramila eto Syria taoriany nandefasany fitondrana Amerikana ilay fiaramanidina izay nandrava tanteraka ny fiaramanidina mpiady Siriana 3 andro lasa izay nefa tsy nampilaza akory any Rosia. Fa ao Peroa kosa indray marobe amin'izao fotoana izao ireo ankizy maty noho ny loto ateraky ny fiparitany plan sy mercure izay miteraka aretina. Napetraka nanomboka androany araka izany état d'urgence sanitaire amina distrika roa izay tena vomafy manoloana ity zava-mitranga any an-toerana ity. Efa ho herinandro maromaro izao ireto ray aman-dreny ireto no nitokana nanoloana ny ministera ny fahasalamana teto Lima renivohitra Peroa. Ny anjovonjy manoloana ny hoaviny ireo ankizy izay tsy mitsamby tombo ny marary vokatry ny loto ateraky ny fiparitany plan sy mercure
izay miteraka aretina. Efa marobe mantsy ireo ankizy namoiny ainy. Ny ametrahana fepetra vonjimaiky misiatry ny fahasalamana na ny état d'urgence sanitaire sy ny anorenana hôpitaly manokana misana ny fitsaboana ireo aretina ateraky ny fiparitana ireo fangaro simika ireo no tena angatahan'izy ireo. Avy amina tendrombohitra iray ao amin'ny tanàna ny Pasco moa no ny andohan'ny fiparitana ireo fangaro simika ireo. Ireo ratra hita amin'ny tanana zanako ireo dia vokatry ny plan avokoa raha ny fanazavan'ny mpitsabo izay no mahatonga eto. Mangataka ministeran'ny fahasalamana izahay mba hijeranay akaiky fa sady tsy manan-kalena no mijaly ny zanakay hoy ity ireny mpianakaviana iray monina tao Pasco ity. Ny any ity iray mpianakaviana iray ity kosa indray dia maty noho izay loto ateraky ny fiparitany plan izay ny zanany lava ao 12 taona monja. Mbola tratra ihany koa anefa ireo zanany mianadahy hafa ary miady mafy amin'ny fahafatesan'izy ireo ankehitriny. Kivy tanteraka izy ary miantso ny fandraisana raikitry ny fitondrana. Mariana moa fa androany ny fitondrana teto Peroa vao nametraka ny état d'urgence sanitaire amin'ireo distrika roa ao anatin'ny faritry Pasco ireo. Ireny ny actu atolotra hoanao androany aoriany dokam-barotsika dia naraka andray ny tapany faharoa ireto no miandratsika ao anatin'izay. Ny vidin'ny akoho amam-borona rehefa avy an'andro fety tahaka izao no ampahafantarina antsika indray ao anatin'ny zanam-pandarana toe-karena anioalina. Zavantranga matsikaiky ny seho tao Nantes commune iray andrefan'ny la France no entina antsika ato anatin'ny hafakely. Misatry ny fanatanjahantena dia ho faranana rampitso ny fiadiana izay ho tompon-daka ny Madagasikara amin'ny lalao basketball lalaovin'olo telo na ny FIBA 33. Isento anatina dokam-barotra vizivizy isika araka izany dia efa fotoana eto indray aorian'izay. Mairaika amin'ny 10 minitra amin'ny 7 alina misaotranao manaraka atran'ny logité toy izantsika ao anatin'ny toe-karena izany. Lexi. Ny vidin'ny akoho amam-borona rehefa vanandro fety tahaka izao no andeha ho ampahafantarina antsika indray ary ato anatin'ny zanam-pandarana toe-karena. Rehefa vanim-potoana ny fety tahaka izao mantsy dia saika miakatra avy any ambanivohitra avokoa ireo mpiompy mivarotra ireo akoho amam-borona. Arahintsika ihany koa ny fomba fikarakarana ireo mpiompy ireo vorona ireo alohan'ny hamarotana azy. Miora miaro jatofy sy kasambola manana ary no nanao ny fanadihadiana mahakasika izay. Ety Imamba, tsy lavitry ny renivohitra no misy antsika. Ny fambolena sy ny fiompiana no isan'ny fotom-piveloman'ny ankamaroan'ny mponina ety. Isan'izany ity fianakaviana iray ity. Maro karazana ny biby ompian'izy ireo eto, fa miompana amin'ny fikarakarana ireo vorona na gana no andeha ho fantarintsika misimisy kokoa. Amin'izao fotoana izao, tafiakatra 80 no gana ompian'ity fianakaviana ity. 3 volana ireto gana hitantsika ireto. Nenay gana kely no vidiana. Zay tsy manakotrika fa vidy zanaka gana kely dia 500 sy 2,000 ariary ny vidiny ray. Dia napiditra eo 70 indray nampidirina. Dia 80 sisa ny velona satria ao anatin'ny atsika izay napiditra zany tao anatin'ny volana ririnina zany izy. Satria niditra volana avril zany nampidirana ireo vorona ireo. Dia misy moa misy koa izy tery ao anatin'ny fitoerana misy azy, misy biky. Dia misy maintsy misy zany maty. Ny sakafon'ireo gana indray tamin'izy ireo mbola kely. Vary ampangotrahana miampy patsa kely no omena azy ireo teny am-piandohana. Mahalany vary 4 kapoaka isan'andro sy patsa kely tapa-kapoaka eo raha kely indrindra izy mivady ireto omena ny gana fotsiny. Izany hoe raha ataony kady tsotsotra manjiza ny 3,000 ariary ny vola lanin'izy ireo isan'andro amin'ny sakafon'ireto gana. Tamin'ny voalohany ihany izany fa rehefa nitombo ireo gana dia nitombo nanaraka izay ihany koa ny filana sakafo omena azy ireo. Dia raha fiano ny ray volana indray za dia amena katsaka voatoto. Iny nampangotrahana. Dia iny nomena anazy zany maraina tany rehetra ihany koa. Dia raha fiano ray volana sy tapany indray izy
dia amenakatsaka akorany amin'izao izay izany rehefa anina rehefa lehibe dia amenakatsaka akorany izay ka ny anay moa mbola misy fanampin-tsakafo ohatry ny anay tia-tsaty dia makamaka foza orany ireny dia ireny natao fangaro sakafo. Ny foza izay vidian'izy ireo amin'ny vidiny 3,000 maraina ary 3,000 ny hariva. Ny katsaka voatoto kosa dia 3 kilao isan'andro ny ilan'ny ireto gana ireto. Maraina dia 2 kilao ny hariva dia 2 kilao ny atoandro. Izay zany no hoaniny alony. Dia rehefa hoe lehibe indray izy tsy vita izay intsony. Fa tonga dia akatsaka korany izany 2 kilao ny atoandro dia 2 kilao ny hariva dia 2 kilao ny maraina. Fototra isan'ny mampatavy ny gana iray ny fampin'ny rano hoy ireto mpiompy. Olana sedran'izy ireo amin'izao fotoana izao anefa tsy fampin'ny rano ka voatery mandeha anditongotra maro izy ireo izay vao mahita rano andreto gana ireto. Fa reo zao gana anina nge zao reo gana 2 volana mahery kely. Fa raha ohatra hoe tena nisy rano zany reo mety efa lafo reo 2 volana ihany reo dia lafinay. Fa le rano tsisy dia ohatr'izay daholo zany niresaky ny fambolena aty eo amin'ilay rano zany tena olany. Satria mampatonga le hoe amin'ilay rano tena olana le vahiny zany betsaka loatra no manjaka be zany vahiny manototra ary dia na le lalan-drano rehetrarehetra raha tsisy lavitra be any amin'ny opéra mihitsy zao reo mihinana dia taty foana rano mihinana nisy an'ilay rano niditsiny dia maina taty ro maintsy entina lavidavitra zany le izy lavidavitra mihitsy. Na le gana raha reraka be nefa le ranonanany le gana zany tsy velona raha tsy misy rano. Taloha zany tena farany ela raha hoe gana ho atavizina fotsiny tsy mihoatra ny ray volana sy tapany gana fa zao tena 3 volana any arao vao matavavoaka gana amin'izao nohon'ny tsy fisian'ny rano sy ny fiovavan'ny toetrandro rany. Rehefa matavy ny gana dia hoentiny ity renim-pianakaviana ity any amin'ny tsenan'Ambohitra Rahaba. 2,000 ariary sy 3,000 ariary no amarotan'izy ireo ny gana iray. Fa ny tena poisan'ny gana zany raha ohatra hoe tena nanana gana dia ny tombo avao nefa ny amin'ilay tombo avao sarotra be zany ianao malafo 5,000 ny gana. Fa vaintsisy ohatr'izao zao mety vaintsisy ny tsy dia tena anina zany fa eo amin'ilay taona vaovao iny zany ny olona tena mividy gana hoe anina sady hoe mandany vola mihitsy aloha. Araka izany raha oharina tamin'ny teo aloha tsy dia mahazo tombobaritra firy intsony ireto mpiompy ireto raha ny vola lanin'izy ireo amin'ny fikarakarana ny vorona amin'izao fotoana izao. Dia taloha zany mbola tena hoe nahafinaritra fiompiana fa zao zany ity fiompiana fa manomboka maitery le tany hinanany. Na ohatra zao anao miompiomby maitery satria le tany efa mahay totototitra daholo efa mahay lasa vahiny daholo dia efa mahay tsisy tso zany le resaka ohatra kanavila ivoany le omby mendry tsisy tso efa maitery ohatra koa na resaka vorona koa rehefa maitery le hinanany dia tsy afaka dia miompi-tsona resaka vorona ohatra ny gana. Andeha ho jerentsika indray ary ny vidim-borona ho an'ireo mpiantoka fotsiny izany hoe tsy niompy izy ireo fa mivarotra fotsiny ihany. Ety Ambohitra Rahaba rehefa vanim-potoanan'ny fety dia ahitana hatrany ny mpivarotra vorona amoron-dalana. Iramanana izao ohatra dia efa mpivarotra teto foana rehefa akatoky ny fety. Tsy mandeha lavitra izy fa amin'ireo mpiompy manodidina ety ihany no maka ireto vorona ireto. Androany maraina zao naka an'ireo gana 20 nalaiko dia vao anankiray no lafiko loatra amin'izao. 2,000 ariary no angalan'ny gana majinika iray ary 3,000 ariary ny lehibe. Izy ireo izay tombana ny 4,000 ariary. Taloha tena nandeha tsena fa zao aloha tena misatra. Ankoatra izay 7,000 ariary no hanimbanan'ny mpivarotra ny vorontsiloza iray amin'izao fotoana izao. 5,000 ariary ny gisa no hanimbanan'izy ireo azy. Manodidina ny 4,000 ariary kosa ny akoho iray antonontonony. Na izany aza tsy mbola be mpanjifa izy ireo amin'izao 3 andro tsy hahatongavan'ny asaramanitra izao hoy ireo mpivarotra. Mazava azy moa rehefa fety toy izao no mamorona ny tsy misy ny fianakaviana sy ny tokantrano mba ilofana tsaratsara koa ka mividy ireny vorona isan-karazany lafo vidy ireny. Fadika ao anatin'ny vaovaona insolitana isika. Paperline, le choix de votre succès. Zavatra matsikaiky niseho tao Nantes commune iray andrefany la France no entina amintsika ato anatin'ny hafakely noferana sy anao short mandeha miasa mantsy ireto mpisarotra tamina orinasa pitaterana iray tao an-toerana tesitra noho izany moa ireto farany ka nandray fepetra ndao raha antsika ato anatin'ny fanadiadiana ary hoe inona no fiantsika nataon'izy ireo amalim' izany. On
Mpitatitra miisa enina eo anivony orinasa mpitaterana iray eto Nantes, commune iray andrefa ny La Frantsa no niarana napakevitra ny Anozipo andeha hiasa, toy izao hitantsika amin'ny sary izao. Tsotra ny antony anaovan'izy ireo izao fihetsika izao dia noho ny fandava ny tompon'ny orinasa ny anaovan'ireo mpamily short, nefa mamaiza tsy izy ny andro. Et puis quand il fait 50 degrés derrière le pare-brise toute la journée, c'est des conditions de travail qui sont pas... Amin'izao fiakarany maripana izao, efa mila nanika ny 50 degré ny hafanana iainanay ao ambadika io pare-brise io. Tsotra ny zavatra angatahinay dia mba hampahazo ainanay eo ampanataterahana ny asanay, izany hoe ny hahafahanay manao short mandeha miasa. 30 degrés, on autorise tous les conducteurs à porter le Bermuda pour pas que ce soit l'anarchie non plus dans l'entreprise sur les tenues vestimentaires. Mahatsiaro hiara ny fanavakavahana moa izy ireo manoloana ity fanapahana napetraky ny tompon'ny orinasa ity, satria ireo vehivavy mpamily dia afaka manao jupe ihany rehefa mandeha miasa, fa izy ireo kosa dia tsy maintsy mipataloha. Efa nanomboka tamin'ny taona 2014 moa ireto mpitatitra ireto no nanao fangatahana manoloana izay zavatra mianjady amin'izy ireo izay. Efa voavaha kosa ny olan'izy ireo ankehitriny satria dia niaiky ny fahadisoany tompon'ilay orinasa mpitaterana ary dia afaka manao short mandeha miasa avokoa izy ireo ankehitriny. Izany mahakasika an'iny vaovao hafakely iny fahiditra ao anatin'ny zanam-pandarana fanatanjahantena kosa indray isika. Mitaranja basketball nanomboka omaly ny toy androany ary farana rampitso ny fidina izay tompon-daka Madagasikara amin'ny taranja basketball ovin'olo telo na ny FIBA 3 contre 3 izany. Anjarany sokady zandriny no miakatra kianja androany rampitso ny lofamarana rehetra. Aratsika ny fanadidina. Anjaran'ireo sokady zazalahy latsaka ny 12 taona no niakatra ny kianja mitafo mamasina androany tao anatin'ny dinga amin'ny fanitsanana ho an'ny tompon-daka ny Madagasikara taranja basketball ovin'olona telo na FIBA 3 contre 3. Teto izao ny fionan'ny Kosfa miakanjo mainty mena sy ny Tana Shooters ekipa voalohany manao akanjo mena. Hita sotra sady ny fahaizan'ireto ankizy reto fa natombo kokoa ireo miaramila kely ary ny voakopa Anisa Sivinoenina nandritra ny 7 minitra ny lalaovana. Rapitso ny phase finale rehetra sy ny ambona éliminatoire eo amin'ny U12 garçon. Rapitso koa miditra ny tournoi des partenaires. Ny après-midi ao anatin'ilay phase finale ho avy eo i Julamboupsa sy Valoabevolofengo telo hanafana ny hetsika zany manentana antsika ho avy tsisy vidim-pidirana dia mba hijery an'ireo katita kely sy ny ankizy milalao rehetra. Mbola ho fety be hatrany noho izany eny amikanja mitafina korondrano rampitso toy ny androany izay nisy fampisehoana ny arana tamin'ny Mise Saïd taoriny lanona fanokafana ofisialy. Mitaranja biara kosa dia ikarakara fifaninanana ho an'ny Madagasikara ray manontolo ny tompona ndraiky risatsokadyny mba hafana mijery izay eo pikatroka mirahalahy isy olo tena antsika mifedina tompon-daka ny Afrika. Atomboka eny amikanja mitafo mamasina ny 30 jona sy voalohany ary faharoa volana jolay ho avy izao ny fanana ao taranja biara na laintsona hoe Dag Black Ball Tour. Aoriny dia hoentina mitety faritra maromaro mba hivoahana mpilalao lehilahy roa osolo tena malagasy ana fedina zay tompon-daka ny Afrika. Ny aoriana Antananarivo mahajanga amin'ny volana volana oktobra kosa zay raha akaina amin'ny volana septambra dia ao Antsirabe ny volana oktobra, ny volana novambra zay ho any Tomasina dia ny volana desambra marana anazy eto Antananarivo. Ny mahasamihafa an'ity tournoi indray mandeha ity zany dia ny fahafahana andefa mpilalao eo amin'ny sehatra international anankiroa ihany aloha izy izay no azonay jerena ny mahakasika azy loka lehibe no zaraina amin'ireo mpandresy amin'ny fananana fanokafana farany volana jona sy fiandohan'ny volana jolay ity dia lela vola 10 mety sy 3 ariary ho an'ny voalohany olotokana lehilahy, 10 mety ariary ho an'ny olotokana vehivavy ary 9 ariary ho an'ny tompon-dakan'ny ekipa lahy sy tompon-dakan'ny ekipa vehivavy. Itombokely noho izany ny fisoratany narana. Ary farany eo amin'ny taranja azakazaka sady fizahantany Trail de l'Île Rouge dia nitoy amin'ny dingana faha-efatra hatramin'ny farany fanarahantsika izay fananana izay atao anatin'ity fanadidina ity. No tanterahana tatsika imony ny dingana farany tamin'ny Trail de l'Île Rouge andiany faha-efatra natomboka teto amin'ny Allée du Baobab ny azakazaka. Na dia 3.7 kilometatra aza no miandry ireo mpikatroka tsy nahitana soritra gvina teny amin'ny tavan'izy ireo
noho ny akantsony manodidina. Fa hamelony idingana farany ity dia nanaroatra nakasary atao fahatsiarovana izy ireo. Efa mitaky ny arerahana tamin'ireo dingana vita teo aloha ka dia nienany afaingana mpandeha ny mpandray anjara. Na izany aiza dia tsy nifanalavitra firy izy ireo. Tsy misaraka amin'izy ireo ny mpitarika avy ao amin'ny Mahay Expédition nandritra ny fanatanterahana ity Trail de l'Île Rouge ity ka dia tonga soamantsara eto amin'ny torapasiky ny Kimoniny tsirairay. Tonga voalohany Greg. Tahaka izao kosa ny filaharana tamin'ny dingana fahaenina sady farany tamin'ity Trail de l'Île Rouge andiany fahaefatra ity. Mitana ny laharana voalohany hatrany Thierry, vitany tao anatin'ny 12 ora sy 10 minitra ary 5.3 segondra ny halaviran-dalana 3.27 kilometatra. Manaraka azy Greg, Jean-Marc ary Philippe. Eo amin'ny sokajy vehivavy Ilou no voalohany 14 ora sy 4 minitra ary 7.3 segondra. Avy eo i Natacha, Chantal ary Fifaliana. Marina mofa natao tao tsiribihana ny dingana fahaefatra. Tao be kopaka kosa no nanomboka ny dingana fahadimy. Mialoha izao dingana fahaenina farany izao. Izay no mahakasika niny vaovao ara-panatanjahantena ireny raha mipitso indray misy vaovao hafa tolotra ho antsika fa izao aloha hamarana ny logité dia ny fampafantaranao ny toetry ny andro andro izay raha mipitso izay. Lexi. Ho aneto andrenivohitra izay misy ny foben'ny Dumine dia nahatsapy itsika fa somary nafana kokoa ny andro na ny marimarina koa ny janona ny hafanana fa tsy nidina ho amin'ny atsika raha tokony efa rintsika izao hita soritra amin'izao fa 10 degré Celsius ny ambany indrindra amin'ny hafanana eto Antananarivo 13 koa izany ny ambony indrindra mitovitovy eo any Antsirabe ihany fa saingy ambany kokoa ny any Antsirabe ny mangatsika indrindra mazava ho azy fa ny any Mahajanga sy Toliary ary Antsiranana no mafana indrindra manerana Madagasikara izy ihany koa ny manana hafanana ambany ambony indrindra raha oharina amin'ireo faritra misy eto amintsika ireo. Rapitso amin'ny nora sy 30 minitra no hiposaka amin'ny masoandro ary amin'ny 10 ora sasany no hilentika izany rehetra izany. Eto ampamarana dia tsara mampatsiatsika fa raha ampitso sabotsy faha 4 volana Jona no anomboka ny fanarahanao ny fananana pazapa Boys and Girls eto amin'ny Dumine mazava azy no izany fa ifarina loko koa ny logité raha ampitso amin'ny valora sasany no nomboanao izay fanaran'izay ka ny fanitsanana tany Antsirabe no aranao voalohany ifanomezana fotoana aminao raha ampitso indray izany rehetra izany fandaram-potoana eto amin'ny Dumine mitohatra. Veloma tompoko. Telma, safidyko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Sardine Trésor. Narana tony le JT miaraka amin'ny Sardine Trésor. Amin'ilay tiako be. C'est un vrai délice. Avec Bonobon, le JT rempli d'émotions. Jus bonjour, Jutika Diab, nanolotra anao teny le JT. Bonjour. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffira. Spaghetti français. Spaghetti français. Don't need permission, made my decision. Bijouterie Santia, ni vite vous l'amène, Manul Chano, ni le JT. Pourquoi choisir un quand on peut en avoir deux? Ouais! Appréciez le JT avec Twin, la gaufrette nouvelle génération.